Dia ho ampitombona amintsika indray ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Faly miarabantsika rehetra any an-tokantrano any amin'ity harivariva ity a. Hiresaka manokana antsika ny momba ny antsoina hoe fibebahana. Hiresaka momba ny antsoina hoe fibebahana antsika amin'ity hariva ity. Indraindray amin'izao fotoana izao be dia be ny kristianina miantso ny resaka hoe mila miverina mibebaka, mila mibebaka ny kristianina. Dia amin'ity androany ity hiverina hanazava kely ny atao hoe fibebahana mba tsy hahadiso hevitra zany ao anatin'ilay, satria be dia be ny mety ho fahadiso-kevitra. Dia mila azontsika voalohany aloha dia izao ny atao hoe fibebahana. Ny atao hoe fibebahana dia tsy filokalokana amin'Andriamanitra akory. Ny atao hoe fibebahana dia tsy fanaovana promesy amin'Andriamanitra akory. Tsy izany ny atao hoe fibebahana. Ny zanak'Israely ao amin'ny Exodosy 7:20 dia ny zavatra nitranga tao amin'ny Exodosy 7:20, ny zanak'Israely rehefa hanome ny lalàna Andriamanitra dia niteny ny zanak'Israely hoe Andriamanitra ozy izy zay zavatra teneninao rehetrarehetra ozy izy dia teneno zavatra teneninao rehetrarehetra fa ho tanterahanay avokoa. Inona nefa ny zavatra nitranga? Ny zanak'Israely izay nanao promesy tamin'Andriamanitra tamin'io fotoana io dia ray volana taorianan'io fotsiny ny didy voalohany no nodikainy. Ny didy voalohany no nodikainy, lasa izy nanao mbola kely volamena. Inona ny dikan'izany? Ny fibebahana tsy fanaovana promesy amin'Andriamanitra, satria tsika tsirairay mahalala tsara fa tsy ho vitantsika ny manatanteraka ny promesyntsika eo anatrehan'Andriamanitra. Firy ny promesy nataonao tamin'Andriamanitra? Raha honnête fotsiny ianao, raha sincère ianao dia fantatrao tsara fa be dia be ny zavatra efa niteneninao tamin'Andriamanitra, be dia be ny zavatra efa promesy nataonao tamin'Andriamanitra saingy tsy tanteraka ao. Ny dikan'izany dia izao, ny fibebahana dia tsy filokalokana amin'Andriamanitra, ary ny tena olana mantsy dia izao, lasa moralisme ny zavatra, torininy betsaka amin'izao momba ny atao hoe fibebahana. Aza manao an'izao, aza manao an'izao, aza manao an'izao. Dia ny sasany zavatra hita maso fa tadio nefa ny tena eo anatran'Andriamanitra ny toe-po. Mety tsy manao an'izao ianao, mety tsy manao zavatra hita maso ianao, fa be dia be ny fenofelonana ao anatin'ny fony, be dia be no feno frihariana ao anatin'ny fony, be dia be ny feno alahelo ao anatin'ny fony, be dia be ny feno atezerana sy ny zavatra fitsiritana sy ny zavatra maro isan-karazany. Zany zavatra tsy hita maso zany. Ary izay no mahatonga hoe ny fibebahana dia tadio tsara fa tsy promesy eo anatrehan'Andriamanitra akory. Izay zany mila zavatra azontsika voalohany. Indraindray tsika ao anaty fahamporetana no rehefa porotsika dia miprometre amin'Andriamanitra, Andriamanitra vonjeo fa tsy hanao an'ity intsony dia rehefa mivaly olana dia miverina ihany le izy. Tsy izay ny atao hoe fibebahana, fa hiverina tena nazava amin'izay tena fototry ny filazantsara. Tadio tsara fa ny atao hoe mpanota aloha ny ampidirina tao an-tsaintsika foana hatramin'izay. Ny atao hoe mpanota dia ny mpangalatra, ny mpandainga, mpisotro toaka, ny mpijangajanga, ny mpiloka, reny definition nanaovantsika hoe mpanota. Fa saingy tsy izay ny atao hoe mpanota ry havana. Ny atao hoe mpanota rehefa tena dinihana ny soratra masina dia ny taranaka adama rehetrarehetra tahaka ny idiran'ny ota tamin'ny olona anankiray ozy izy dia lasa mpanota avokoa izy rehetra. Zany hoe itsika voateraka ny zaza dia ny atao hoe mpanota mantsy dia tafasaraka amin'Andriamanitra. Olona tafasaraka amin'Andriamanitra, voateraka ny zaza dia tafasaraka amin'Andriamanitra, voateraka ny zaza dia mpanota. Ary tadio tsara fa ny mpanota zany raha ny tena marina dia tsy hoe manao an'ry, tsy izay ny atao hoe mpanota. Tsy hoe olona manao any, tsy hoe olona mpangalatra, tsy hoe olona mpisotro toaka, tsy hoe olona mpijangajanga, tsy hoe olona, tsy izany ny atao hoe mpanota. Fa ny atao hoe mpanota dia olona tafasaraka amin'Andriamanitra. Zay ny atao hoe mpanota. Zany hoe manana natiora tafasaraka amin'Andriamanitra, manana natiora mpanota, manana natiora izay tsy tafaray amin'Andriamanitra. Zay ny atao hoe mpanota, zay ny atao hoe mpanota zay. Ary rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona dia mipratike fahotana fotsiny. Zay mila azontsika izay, mipratike fahotana, lasa miteraka, lasa mahafahotana izy, lasa matoky ny tenany izy, lasa misy toetra izay miankina amin'ny herin'ny tenany. Zay ny tena atao hoe mpanota. Lasa miankina amin'ny herin'ny tenany, lasa miankina amin'ny filany, lasa miankina amin'ny momba azy rehetrarehetra. Dia tadio tsara nefa ry havana
fa nidika amin'ny hoe mpanota zany tsy ny zavatra atao, tsy ny zavatra atao fa natiora zany mahampanota ny olona. De zao nefa ry havana, zao ny izy, raha ohatra araka natiora ny mahampanota ary nolovaina le izy, ary zany hoe lasa mipratike, lasa miteraka vokatry ny fahotana le izy rehefa aveo, inona zany ny atao hoe fibebahana. Ny fomba mpivavahana de mametraka am'izao fotoana zao hoe ny atao hoe fibebahana dia manenina amy ratsy atao a, de miezaka tsy manao an'iny tsony a, de rehefa aveo a manapa-kevitra hiala amin'iny. Zay ny atao hoe fibebahana ozy izy ny fomba mpivavahana. De mbola mamerina manontany hoe firy ny zavatra miprometiavanao an'Andriamanitra raha tena sincère ianao fa tsy mety tsara velatsy, raha tena sincère ao fa tsy mety tsara velatsy, firy ny zavatra miprometiavanao an'Andriamanitra ka tanteraka ao. Ary tadio nefa fa rehefa diso amin'ny anankiray ianao de diso amin'izy rehetra. Fomba mpivavahana no ny teny hoe miala am'zao a, mila tsy manao an'izao tsony a, mila tsy manao an'izao tsony a, mila tsy manao an'izao tsony. Za zany tena te hiteny androany okizay satria mamitak'olona nareo miteny an'izany zavatra zany, famitahan'olona zany tompo, famitahan'olona zany satria na ianao miteny an'io arane be deabe ny zavatra tsy vitanao be deabe ny zavatra tsy tanteraka ao akory ozy izy Jesosy tamin'ny fariseo, nareo ozy izy tsy manao nefa ny olona vesara nareo, zavatra tsy vitanareo akory nefa vesara nareo ny olona. De za tena miteny ho an'ny olona mpiteny an'izany, okizay tompo, okizay fa ny fibebahana tsy fanaovana promesy amin'Andriamanitra akory, ny fibebahana tsy fitenenana hoe Andriamanitra za tsy hanao an'izao tsony, za tsy hanao an'izao, rehefa aveo rehefa mivany olana de miverina manao an'izay, tsy zany ny atao hoe fibebahana. Tadio tsara fa tsy manana hery isika, tsy manana hery tsika, tsy manana hery ao anatintsika, azotsika miala am'ilay natiora mahampanota. Tsy manana an'izany tsika, tsy manana an'izany tsika. Tsy misy afa-tsy tokana ry havana ny tena fibebahana de ny fiekena fa resy eo anatrehan'Andriamanitra. Indro aho ozy izy Jesosy, indro ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ny tena fibebahana de ny tena fiekena resy eo anatrehan' Jesosy, ary manaiky hoe Jesosy manaiky aho, vonjeo aho ho afaka am'ty natiora mahampanota anaty. Ohatrany ahoana raha nanalan'Andriamanitra ny olona tao anatin'izany natiora mahampanota zany. Tadio tsara fa Jesosy Kristy reriny tsy nandoa-vahoaka, izy reriny tsy nandoa-vahoaka, izy ny tsy taranaky Adama, izy ny première personne, izy ny olombelona voalohany indrindra, zay tsy nandoa-vahoaka. Ny ranony tsy misy gène adamika, izy reriny manana an'le natiora vaovao, tsy mpanota satria tsy nateraky, tsy taranaky Adama izy, tsy nateraky ny sperme izy, fa nateraky ny fanahy masina. Zany hoe ny lala tokana ahazonao hiova n'ilay natiora mahampanota anao de tsy misy afa-tsy ny finoanao, amin'ny alalan'ny finoana ny mampiova ny natioranao hiala amin'ny toerana mahampanota ka ho lasa tsy mpanota intsony. Ny antsoina hoe fibebahana zany de zao, Jesosy Kristy no niteny anazy io. Raha tonga izy ozy izy, andeha aho ozy izy, mahatsara anareo ny felako a, fa raha andeha de ho avy aty aminareo mpananatra. Raha tonga izy de apiaiky an'izao tontolo zao, ny fahotana ozy izy sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana ozy izy satria tsy mino ahy izy. Ny tena atao hoe fahotana zany de ny tsy finoana ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy. Inona zany asa-pamonjen'i Jesosy Kristy zany? Voalohany indrindra ry havana, ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy ny voalohany indrindra de zao: voavela mandrakizay ny eloko aho, voavela ny eloko aho taloha ankehitriny ary ho avy. Zay raha ohatra ianao ka mbola tsy mahazo antoka hoe voavela ny eloko ao, tena mifona fa olona mbola tsy voavonjy ianao, ary mbola aleo tsorona ny resaka fa tsy aholakolaka. Raha ohatra ka mbola tsy azonao antoka hoe voavela ny eloko ao, de ny dikan'izay mbola tsy voavonjy mihitsy ianao zany, de ndana aloha miverina mihitsy a mandry ny tena indray hoe ahoana ty resaka ty, fa ny olona atao hoe ny olona voavela eloka, zay aloha, zay ny point voalohany, voavelan'i Jesosy Kristy ny elony, efa vita zany, tsy angatahana tsony. Mbola ty koa mbola hazavaiko, okizay ny firesahana hoe mangataka famelan-keloka, ny famelan-keloka efa nomeny Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana, mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony, efa vita ny teny Jesosy teo amin'ny hazofijaliana, vita. Tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka, tsisy famelan-keloka ho angatahanao zany tsony eo, raisina de inona sisa ny famelan-keloka, raisina de inona. Rehefa tsy mino an'izany ianao, zay tsy mino ny zanaka, zay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay, zay tsy mino a, de ho elohina, efa voaeloka raha teo. Rehefa tsy mino ianao fa voavela ny eloko ao noho ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy, de mbola tsy voavonjy ianao zay. Faharoa manaraka an'izay, mila mino ianao fa efa voaomby niaraka tamin'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana, zany hoe
voaomby ilay natiora mahampanota anao taloha. Fahatelo, mila mino ianao fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy ary resy le fahafatesana, zany hoe le fahotana sy le endrim-pahafatesana isan-karazany zay mbola mitrangy amin'ny fiainanao, resy le fahafatesana source. Ary ny zavatra farany indrindra de tadio fa nitsangana tamin'ny maty izy, niakatra any an-danitra ary niverina izy, ary Kristy nivelona ao anatinao. Zany hoe lasa manana natiora tsy mpanota intsony ianao. Samy hafa ny hoe tsy mpanota sy ny hoe tsy manota, za tsy miteny hoe tsy manota. Lasa manana natiora tsy mpanota intsony ny zanak'Andriamanitra, tsy mpanota fa mety mbola manota. Dikan'izany de zao Kristy nivelona ao anatiny, tsy miankina amin'ny ataonao no mahampanota anao na tsy mahampanota anao, fa miankina amin'le natiora vaovao tao amin'i Jesosy Kristy, ary manomboka eo amin'ny finoana ao ny asa-pamonjen'i Jesosy no manomboka manosika anao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Manomboka ao tadio ry havana, ny olona voavela eloka, ny olona nandray ny atao hoe mandray an'i Jesosy, de voalohany indrindra mandray ny famelan-keloka zany. Zay ny tena atao hoe mandray an'i Jesosy. Raha mbola tsy niraisinao ny famelan-keloka, mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao zany. Aloha zava-tsara zay resaka zay, efa raisiny zany, inono, iainana. Raha mbola tsy niraisinao ny hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy ary resy ny fahafatesany, de mbola tsy voavonjy koa ianao zany. Mety efa eny foany zany, mety efa eny tany am-piangonana, fa malahelo am'laza aminao, fa raha mbola tsy ainanao zany de mbola tsy voavonjy koa ianao ny dikany. Ary ny farany de zao, Kristy nivelona ao anatinao. Zany hoe lasa ny olona voavonjy sy voavela eloka, tsy hoe tsy manota intsony izy, fa nomen'Andriamanitra am'izay ho anazy ny possibilité tsy ahafahany hanota intsony. Lasa tsy manota, lasa mahay tsy manota izy, tsy hoe tsy manota intsony izy, fa lasa ho aminy lay Kristy, lay tsy mpanota, lay Kristy, lay Andriamanitra velona, ary manomboka eo lasa afaka tsy manota izy, satria ny fitiavan'Andriamanitra ny lasa manosika azy. Lasa tsy misy fanamelohana intsony ao aminy rehefa tarihany fanahany Kristy izy, fa misy fanamelohana eo aminy rehefa tarito ny nofo izy ka le natiora, zany hoe le natiora taloha. Le natiora taloha tsy inona mbola voaomba, fa isaky ny mibanjina ny tontolo hitamaso ianao de mety mbola tarito ny nofo. Ry havana, ny tena fibebahana tena iverenako indray, tena fibebahana tsy fanaovana promesy amin'Andriamanitra. Mety efa nanao promesy foana ianao, za tao anatin'izany, nanao promesy foana tamin'Andriamanitra, Andriamanitra za tsy hanao an'izao, tsy hanao an'izao, tsy hanao an'izao, manao de vita le izy afaka ray volana, roa volana miverina indray, nanamelo teny. Fa rehefa azoko am'izay hoe aika i Jesosy, novainao mihitsy ny natiorako, ny atao hoe fibebahana, de tsy izaho manao promesy aminao, fa izaho mandray ny promesy mpitiavana zay vitanao ahy. Za mandray ny promesy mpitiavana zay vitanao ahy, fa za tsy manao promesy aminao. Andriamanitra tsy mila ny promesitsika, fa Andriamanitra mila tsika mandray ny promesiny mba hazony miasa amin'ny alalantsika, mba hazony mampiseho ny heriny amin'ny alalantsika. Ry havana, ny tena fibebahana, androany tena tehiteny, be de be miantso fibebahana. Oka tompoko tsy hamitakolona ny fibebahana, tsy hoe ndao tsy hanao an'izao, tsy ndao tsy hanao an'izao, de rehefa tapitra ny coronavirus de miverina amin'ny teo aloha indray. Tsy zay ny atao hoe fibebahana. Ny atao hoe fibebahana de itsika miankina tanteraka amin'ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy, mahatoko tanteraka azy ka na eo aza amin'ny fahalemetsika. Andriamanitra mpanangana izy, Andriamanitra mpamonjy izy, nanova ny natiorantsika hiala ho amin'ny maizintsika, ho amin'ny fahazavany mahagaga, ary manomboka etsika de lasa tena zanak'Andriamanitra, mbola mety manao diso fa tiantsika Jesosy, ary mamonjy antsika ao anatin'ny fahalemetsika, ao anatin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Ny voninahitra ho an'i Jesosy Kristy irery any. Amen.